Mampitomboana mandrakariva ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro, amin'izao akatoko ny Noely izao dia midera sy mankalaza manome voninahitra anao zahay. Ianao Andriamanitra ilay tonga hamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Ianao Andriamanitra ilay nanao fahagagana lehibe tamin'ny nahatongavan'i Jesosy nofo ka ahazahoanay miarabelona sy miaina miaraka aminy koa ankehitriny. Ary hitanay mivantana sy tsapanay zany fiainana ao amin'i Jesosy zany. Ary zany mahatonga anay mangetaheta mandrakariva handre ny teninao. Ilay teny avy amin'ny soratra masina, ilay teny izay mamelona anay isan'andro. Koa mitenena aminay fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana dia hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko voalohany. Andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra no voasoratra fa vakintsika hatramin'ny andininy fahaenina izany. Efesianina toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy, noho ny sitrapon'Andriamanitra mamango ny olona masina any Efesosy, izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo anie, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ane Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy manatsiny eo anatrehany isika. Rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin'ny malala. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ity nofinainantsika ity no manomboka ny bokin'ny Efesianina izay tafiditra ao anatin'ny fizotran'ny epistily rehetra izay tsy maintsy misy ny fiarabana sy ny fisaorana. Ka hitantsika ato ny fiarabana apôstôlika sy ny fisaorana an'Andriamanitra izay nataony ny mpanoratra eo am-panombohana ny epistily. Eto dia tarafintsika avy amin'izany fiarabana sy fisaorana izany ny lanja entin'ny teny hoe Kristy Jesosy. Eto amin'ity mofinaina ity misy ihany teny hoe Jesosy Kristy, fa izay ho raisintsika manokana dia ny lanja ny teny hoe Kristy Jesosy. Ny Jesosy Kristy dia entina anambarana any Jesosy ilay be voninahitra, i Jesosy ilay olombelona ara-tantara azy. Fa rehefa miteny kosa hoe Kristy Jesosy dia mandrakariva entina ilazana ny fiaretana sy ny fahorim-piainana, ny fijaliana izay nananan'ny Kristy Jesosy teo amin'ny fanompoana izay nananany. Koa tarafina manokana
avy amin'izany fahoriana sy fijalim-piaina natao amin'i Jesoa zany ny nofinainantsika anio. Zavatra roa no andeha ho tarafintsika amin'izany fiainana ao amin'ny Kristy Jesoa zany. Voalohany, ao amin'ny Kristy Jesoa no iorenan'ny fiantsoana. Ao amin'ny Kristy Jesoa no iorenan'ny fiantsoana. Araka ny nambara teo rehefa miteny ny soratra masina hoe Kristy Jesoa dia voambolana fampiasan'ny Paoly raha teo moa zany. Paoly apôstôly matetika no mampiasa ny hoe Kristy Jesoa raha toa ka Jesoa Kristy ny fiantson'ny maro azy. Ka ny teny hoe Kristy Jesoa dia entin'ny Paoly hanazavana ny fiaretana tamin'ny fahoriana, fiaretana tamin'ny fijaliana. Ary eto dia ambara fa ao amin'izany fahoriana sy fijaliana izany koa no iantson'ny Jesoa ny mpino. Eo amin'ny andininy voalohany dia samy hitantsika na ny apôstôly dia nantsona tao amin'ny Kristy Jesoa. Paoly apôstôlin'ny Kristy Jesoa hoy izy. Na ny fiangonana tany Efesosy dia ambara fa mahatoky ao amin'ny Kristy Jesoa. Arak'izany dia azo lazaina fa ao amin'ny Kristy Jesoa no iorenan'ny fiantsoana, na afaka miteny sika hoe ao amin'ny fiombonam-pahoriana sy ny fiombonan'ny fijaliana, ao amin'ilay fiaretana ao amin'ny Jesoa Kristy no miorina ny fiantsoana ny mpino. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, i Jesoa Kristy dia efa nampanantenantsika mandrakariva ny amin'izany fiaretana sy faharetana izany. Ka nilazany mandrakariva fa hoenjehana ianareo ary izay rehetra teo velona araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia enjehina tahaka ny Kristy. Arak'izany ry havako malala dia manahaka ny fiainan'i Jesoa Kristy tety ambony tany ny olomboantso, na ny apôstôly na ny fiangonana. Isika miaina ankehitriny ihany koa dia ao anatin'izany fiainana, miombona amin'izany fiainam-pahoriana izany mandrakariva voambolana fampiasa rehefa Paska ity voambolana Kristy Jesoa ity. Amin'ny vanim-potoanan'ny Paska manko no na ny herinandro masina ny marimarina kokoa no tena ahatsiarovan'ny mpino matetika ny izany hoe fiombonam-pahoriana amin'ny Kristy Jesoa zany. Fa eto dia atao anatin'ny herinandro mialohan'ny Krismasy na ny fankalazana ny Noely no amerenana amintsika indray ilay fanetretena lalina, ilay fanetretena goavana tao amin'ny Jesoa Kristy amin'ny maha-Andriamanitra azy kanefa nanaiky ho tonga nofo, nanaiky ho tonga olombelona, dia tena midika ho fiaretana sy fiaretana tanteraka. Ary tsy vitany hoe tonga olombelona fa isika rehetra dia malala na ny fomba nahatongavany tetỳ amin'izao tontolo izao aza dia tao amin'ny fianakaviana tsotsotra, fianakaviana tsy dia mpanambe, tsy dia mpanan-karena be, ary ny raha antsika rehetra mahalala ary moa fa dia tany am-pihinanam-bilona no tonga ilay Jesoa Kristy. Fiainam-panetretena tahaka izany koa ry havana malala no ilaina ao anatin'ny fankalazana ny Noely. Fiainam-panetretena hitsinjovana ny hafa, fiainam-panetretena hieverana ireo madiniky ny tompo, fiainam-panetretena ahafahana mahalala tanana ho an'ireo izay noana sy mangetaeta amin'ny fahamarinana. Ry mpanompon'Andriamanitra izay nantsoina isika manana andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonana. Ny fiangonana manontolo dia nantsoina ao amin'ny Kristy Jesoa, nantsoina ao amin'ny fiaretana,
nantsoina ao amin'ny fanetretenany. Andeha ary ankalazao ny krismasinao amin'ny fanetretena, amin'ny fiombonanao fiainana amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny zavatra faharoa izay hojerentsika amin'ity mofinaina ity ry havana malala dia ny hoe ny mpino na hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia manorina ny finoany ao amin'ny Kristy Jesosy mba hitahiana azy, na hoe ao amin'ny Kristy Jesosy no miorina ny fitahiana ho an'ny mpino. Ao amin'ny Kristy Jesosy no miorina ny fitahiana ho an'ny mpino. Misy voambolana maromaro ry havana ampiasain'ity soratra masina ity ho fanombohana. Ny epistily ho an'ny Efesiana, ny fampiasana ny teny hoe fahasoavana, fiadanana, fitahiana, dia mbola ampiana ihany koa hoe nanasoavany maimaim-poana. Ireny rehetra ireny dia entina hanambarana fa miorina ao amin'ny Kristy Jesosy ny fitahiana ho an'ny mpino. Eto moa dia ambara fa fitahim-panahy any an-danitra no anjaran'ny mpino, no lova ho an'ny mpino. Fitahim-panahy any an-danitra izay manorina ny tenany sy manorina ny hoaviny ao amin'ny Kristy Jesosy, ary ahatonga azy hanana anjara ao amin'ny Kristy Jesosy rahatra izay. Arak'izany ny fitahiana izay ambara eto, ilay antsoina hoe fitahim-panahy, dia sady manomana ny fiainana any an-danitra na ny fiainan-danitra, ka izay rehetra miaina sy mivelona ao amin'ny Kristy Jesosy dia manomana sahady ny lanitra ho azy. Fa mampanjaka ihany koa ny fiadanana sy ny fahasoavana etỳ ambonin'ny tany. Ny fahasoavana sy ny fiadanana izay antsoina koa hoe fandriam-pahalemana, fitoniana, filaminana. Ary izany no efa nambara ho antom-pisiana sy antony nahatongavany ilay Mesia etỳ amin'izao tontolo izao, araka izay voambara ny Isaia 7:5, ny 5, fa ny zaza no teraka ho antsika, zazalahy no menantsika ny fanapahana dia ho antsorina. Ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Ray mandrakizay, ary andriana ny fiadanana. Io andriana ny fiadanana io no hitondra ny fitahiana sy ny fiadanana, ny fahatoniana sy ny fandriam-pahalemana ho an'izao tontolo izao. Ry havako malala, mankalaza ny krismasy isika ankehitriny, fa mankalaza ihany koa ny vanim-potoana ny fiadanana. Mankalaza ny vanim-potoana androtsahan'Andriamanitra ny fitahiana, ary ny fitahiana lehibe ho antsika dia Jesosy Kristy nomeny ho antsika. Izy no fiadanantsika, izy no fitahiana ho antsika. Noho izany, ny fankalazana ataontsika dia fankalazana ao anatin'ny fitoniana. Fanaon'ny fivavahana eran-tany efa hatramin'izay, ny mampanjaka ny antsoina hoe vanim-potoanan'ny fitoniana, rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny fety tahaka izao, ny fankalazana ny Noely tahaka izao, dia misy mandrakariva ilay antsoina hoe trêve sociale. Ka na inona fisavorovoroana, na inona fifampiandohaniana, na inona ady izay misy fanandrinana, dia atsahatra avokoa aloha izany mba hiatrehana ny fankalazana, ny fankalazana lehibe, ka ahatonga ny fanjakan'ny fiadanana anjaka marina tokoa. Isika mpino koa ry havako malala
dia vanim-potoana ahafahantsika mampanjaka izany fitahiana omen'Andriamanitra antsika izany. Izao vanim-potoana izao asehontsika amin'ny fomba hita maso izany, anjakan'ny fiadanana eo amintsika tsiraray avy, ahafahantsika miaina amin'ny fifaliana ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izahay, misaotra anao ny amin'ny ilay fahasoavana lehibe izay atolotra ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao noho ny amin'ny Kristy Jesosy ilay nanaiky hisolo-vona, nanaiky hanolo tena, nanaiky ho avitra ho anay. Misaotra Tompo, raha ankehitriny izay dia mametraka ny tontolo andronay, mametraka ny fankalazanay ny Noely, mametraka ireo sokajin'olona sahirana amin'ny fivelomana, ireo marefo, ireo madinika ao Tompo. Tompo, mba jereo eo ambany fahasoavanao izy ireny araka ny teninao hoe: raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Mba omeo azy re Tompo izay anjara sahaza ho azy, anjara ahafahany mankalaza ny Noely, mba ho amin'ny fifaliana sy ny fiadanana, mba ho amin'ny fahasoavana araka ny teninao no iainan'izy ireny. Dia matoky manana anao izahay ary manao izany vavaka izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.